mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiaraba antsika revako malala tratra ity alarobia fa 7 volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny boky ny Abakoka mpaminany. Abakoka toko faharoa. Abakoka toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hitsangana eo ambonin'ny fitazanako ary joro eo ambonin'ny manda, iandry ahitako izay olazainy amiko sy izay avaliko amin'ny fitarainako. Dia namaly ahy Jehovah ka nanao hoe sorata ny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azony miazakazaka ho vakiana aza. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoan'andro ary mikindry ny farany izy ka tsy ho diso. Inona dia mitarehitrehitra azy izy andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Indro feno avinavina ny fanahiny ireny, fa tsy maintsy ao anatiny, fa tsy mahitsy ao anatiny, fa ny marina ho velon'ny finoany. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny boky Abakoka mpaminany revako malala dia isan'ny boky fohy tsy matevina, faminaniana tsy matevina. Ary rahateo no mahatonga azy atao hoe mpaminany kely. Atao hoe mpaminany kely satria manify ny bokiny, zany hoe manify zany ny asa sorany na ratsorina koa dia fohy ny vanim-potoana zay naminaniny matoy fohy ny bokiny dia rahateo hoe mpaminany kely izy. Misy kosa ireo mpaminany lehibe tahaka andrese kely ary jeremy matevina dia matevina ny bokiny, lava be ny fotoana naminaniny arak'izany. Tsy ny fahakelezan'ny afatra ny votoatiny loatra akory, fa ny hoe afoy an'ilay fotoana naminaniny ny mahakely sy ny mahalehibe azy. Dia i Abakoka dia naminany tamin'ny fotoana izay ababo any Jerosalema. Miavaka ity mpaminany ity satria avy amin'ny fokony Simeona izy. Tsy dia tena matetika loatra ny hoe misy mpaminany mivoaka avy amin'ny fokony Simeona, ny fokony Joda matetika ahitana fa ny fokony Simeona dia tsy betsaka. I Abakoka no voalaza fa anankiray tamin'ireo mpaminany nivoaka tamin'ny fokony Simeona. Ny hevitry ny teny hoe Abakoka dia rain'ny fitsanganana amin'ny matina, rain'ny fitsanganana, rain'ny fijoroana miala avy amin'ny fahafatesana. Tsy hoe anarana napetraka fotsiny zany fa tena milaza ny votoatin'ny afatry Abakoka mihitsy, mampitsangana amin'ny maty, mampitsangana ao anatin'ny fahoriana sy ny tebiteby, mampitsangana ao anatin'ny ady am-panahy. Ny olona zay mamaky ny faminaniny Abakoka dia tokony rehefa mahavaky tsara sy mandalina ny faminan'ny Abakoka mpaminany dia tokony olona ahajoro tsara, afaka ahajoro hitsangana ao anatin'ny zavatsarotra, tsy hoe manaiky adaraboka ny fizahantsoetra na resy ao anatin'ny fizahantsoetra, mahamay fa olona afaka ahajoro tsara. Zay moa ny votoafitry ny afatry Abakoka dia nitaonany olona hijoro tsara ao anatin'ny fahoriana, hijoro tsara ao anatin'ny zavatsarotra, tsy hanaiky ho resy ny zavatsarotra sy ny fangerinifiriana. Raha toa mantsy mamaky ny votoatin'ny fizotra ny afatry Abakoka mpaminany sika dia tsy te mitovy loatra amin'ny fomba afatry Jesaia na Jeremia na Ezekela na Daniela na tahak'izany, fa milaza dinidinika ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abakoka. I Abakoka dia jerena ilay votoatiny dia ilay fizotrany dia olona manana ady am-panahy be. Toy ny hoe olona manana ady am-panahy ary ny ady am-panahiny Abakoka dia mbola mety ho ady am-panahintsika avy am-potoana ankehitriny. Tsy hoe efa lasa akory Abakoka, efa tany amin'ny taona 307 talohan'i Kristy Abakoka, dia efa matsany Abakoka dia efa nalaozany toetrandro ny afatrany. Fa tena mifanohitra amin'izany mihitsy raha toa ka misy hafatra tena mifanitsy avy am-potoana antsika ankehitriny dia anankiray amin'ireny ny hafatry Abakoka mpaminany.
hotsika manao hoe dinidinika ny ifanaova ny abakôka sy ny tompo tsy mary dinidinika zany de mametraka ola ny abakôka satria abakôka de karazadrazany manana ady am-panahy izy ady am-panahy momba an'Andriamanitra tsy ny momba ny zanak'Israely no olany abakôka mandrakariva mahatsiara amresaka amin'ny raha miresaka ny famoniny Ezekely tsika ohatra na ny famoniny Jeremia de zao ny olana mipetraka mandrakariva ao amin'ny zanak'Israely fa ny abakôka de any amin'Andriamanitra no mipetraka ny olana ny olany abakôka zany dia mametry am-panontaniana ny momba an'Andriamanitra izy azony abakôka de mahazo tsara ny olona ny zanak'Israely fa mametraka an'izay olana zay koa izy amin'Andriamanitra ohatra mametraka fanontaniana izy zany raha tsora de miteny manao hoe nahoana re Andriamanitra atraiza re Andriamanitra ny fetrany faharetanao any amin'ny fahalovana zany hoe abakôka de nahita fa misy fahalovana be ao amin'ny fiarahamonina misy fahalovana tsy fahamarinana faharatsiana nefa tazan'ny abakôka to maharitra Andriamanitra zany hoe to tsy tonga de mamaly Andriamanitra de metraka fanontaniana abakôka manao hoe atraiza ary ny fetra atraiza ny limite Andriamanitra amin'ny antsoina hoe tsy fahamarinana mety hitentsika manao hoe hafahafa be zany fanontaniana apetraka zany teolojia ny abakôka zany satria abakôka amin'ny Andriamanitra de tsy mahazaka ny tsy fahamarinana mihitsy nefa tazany fa misy tsy fahamarinana ihany eo amin'ny fiarahamonina misy tsy fahamarinana ihany hitany amina olona maro samihafa de metra-panontaniana izy manao hoe ahoana ary Andriamanitra tsy azoko ianao Andriamanitra atraiza ny fetrany tsy fahazakanao ny fahamarinana misy fotoana tsy mahazaka ianao misy fotoana mahazaka ianao aiza ny fetre tsy azo ny abakôka mihitsy zay de ny fanontaniana faharoa zay ataontsika hoe olana petraky abakôka de ny hoe nahoana ianao Andriamanitra no mangina eo anatrihan'ny famirapiratany ratsy fanahy misy olona ratsy fanahy zao misy olona tsy mendrika izao misy olona maherisetra tahaka ny firenena hitatsika ny firenena Siriana hitany abakôka na hitan'zany ny herisetran'ny abakôka na herisetran'ny Asiriana na fantatra ny herisetran'ny Asiriana ny Babiloniana mihitsy abakôka de metra-panontaniana hoe fa nahoana Andriamanitra no mangina ianao eo anatrihan'ny famirapiratany ratsy fanahy eo anatrihan'ny hoe fahombiazany ratsy fanahy fa nahoana ianao no mangina mametraka zany fanontaniana zany ny teolojia ny abakôka apetraky hitatsika koa ny hoe fa nahoana moa ianao Andriamanitra nahoanany de tsy miteny keo ianao eo anatrihan'ny mpanompo sampy nahoana no tsy miteny ianao eo anatrihan'ny mpanompo sampy fa hitanao zao fa be dehibe mpanompo sampy fa nahoana no mbola mangina ianao anatrihan'ireny sampy be ny Asiriana sampy be ny Babiloniana sampy be ny Kaldeana nahoana ianao no mangina ary ny fanontaniana zay mbola avoaka io anatin'ny teolojia de ny hoe hono Andriamanitra fa nahoana koa no tsy maintsy firenena mpanompo sampy foana no hamaizanao zanak'Israely no hamaizanao anay fa ahoana ny fomba famaizanao fa maninona ny tsy maintsy firenena mpanompo sampy no fahamaizanao anay fa nahoana nga tsisy fomba hafa Andriamanitra zany hoe abakôka de mametraka fanontaniana ny momba an'Andriamanitra betsaka amin'izy ireny a no tsy voavaly ny abakôka mazava ho azy tsy takatry abakôka ny fanontanian'Andriamanitra ny valim-panontanian'Andriamanitra fa izao izay andininy malaza indrindra ao amin'ny bokyny abakôka mpaminany ampiasain'ny Paoly io ampiasain'ny epistily any Hebreo io de ilay andininy zay nivakitsika farany tamin'ny andininy faefatra atao hoe fa ny marina no velon'ny finoany na hoe fa ny marina amin'ny finoana no velona io ny mamaly io ny fanalahidiny boky ny abakôka mpaminany ny marina amin'ny finoana no velona na koa ny marina no velon'ny finoany fanakaiky ny dika teny io ary azo lazaina hoe io feheza teny io teny ny abakôka mpaminany io fa ny marina amin'ny finoana no velona na koa hoe ny marina amin'ny finoana no velona sy ny hoe ny marina no velon'ny finoany io feheza teny kely io no namaly na nentiny abakôka namaly
ny fanontaniana tsy voavaly maro samihafa hoe na inona Andriamanitra de zao ny marina de ho velon'ny finoana. Ny finoana zany ny finoany marina zany ny tena zava-dehibe. Ny finoana zany no ahafahan'ny olombelona, no ahafahan'ny marina, no ahafahan'ny mpanompon'Andriamanitra miatrika ny zavatra rehetra na takany na tsy takany ny fomba fitondran'Andriamanitra, na takany na tsy takany ny lalan'Andriamanitra, na takany na tsy takany ny hevitr'Andriamanitra, na takany na tsy takany ny zavatra manodidina azy de zao ny finoany ny mahavonjy azy. Ary azo lazaina hoe foy zany fehezanteny zany ny marina finoana no velony, saingy izany teny zany no fantatsika rehetra no niteraka ny fantsipivavahany taonjato fahaenina ambin'ny folo, nanomboka teo amin'io teny io hitantsika amin'ny epistily an'ny Romanina, averin'ny Paoly hatrany amin'ny Efesianina, hitantsika amin'ny epistily an'ny Hebreo, miverimbery ny fanamagnena amin'ny finoana io amin'ny Hebreo toko 7 andininy 17 sy ny 8 dia mbola manamafy an'izay hoe zava-dehibe zay ny finoany apakoka. Ary io andininy io itsika teo no niteraka ny fiangonana protestanta, na niteraka ny protestantisme, na niteraka fantsipivavahana tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo. Ary fantsipivavahana tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo io raha ny tena marina tsy an'ny protestanta reny. Tamin'ny fotoana 500 taona lasaka am'izay no nihevitra ny protestanta hoe azy reo io fantsipivavahana io. Fa raha ny tena marina dia am'izao andro na antsika izao zao taonjato faika amby roapolo zao dia tsy azo lazaina ho an'ny protestanta reny tsony io fantsipivavahana io, fa ny fiangonana kristianina rehetra. Ny fiangonana kristianina rehetra na katolika na protestanta na anglikana de samy nandray avokoa tamin'io fantsipivavahana taonjato fahaenina ambin'ny folo io. Fotsila akory zay toritenin'ny Papa François, namerimberina ny lanjan'ny fahasoavana, namerimberina ny lanjan'ny finoana, namerimberina ny lanjan'ny fitiavana, izay tsinona tsy akory fa sotoavina ny bohitra sy ny voizan'ny fantsipivavahany taonjato fahaenina ambin'ny folo. No zany de hadisona ny meritreritra raha toa ka hoe fananan'ny protestanta rery ny fantsipivavahany taonjato fahaenina ambin'ny folo. Tsia tahaka ireo rain'ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany, faharoa, fahatelo, ireo rain'ny fiangonana tamin'izany fotoana zany dia tsy afaka hitentsika hoe an'ny katolika rery zany na an'ny protestanta rery zany, fa an'ny fiangonana kristianina rehetra. No zany de ny mpanitsy fivavahany taonjato fahaenina ambin'ny folo, ry Martin Luther, ry Calvin dia tokony hazava fa tsy fananan'ny protestanta rery mihitsy, tsy ny rahin'Andriamanitra ho an'ny protestanta irery reo olona ireo, fa ny rahan'Andriamanitra ho an'ny fiangonana kristianina maneran-tany. Dia tsy gaga isika raha am'izao andro ankehitriny zao de miara-manaiky ny rehetra fa zava-dehibe ny finoana, mamaritra ny maha-kristianina ny finoana. Tsy ny fombafomba mpivavahana ny mamaritra ny maha-kristianina voalohany indrindra na de zava-dehibe azy zany, fa ny finoana ny Jesoa. Tsy ny fiezahan'ny mpino voavonjy ny mahavoavonjy azy, resy lahatra am'izany avokoa itsika rehetra, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahavoavonjy itsika, ny fitiavan'Andriamanitra, ny famindrampon'Andriamanitra, zany mahatoy zao atsika, zany mahavoavonjy asika, zany mahavoavela heloka atsika. Tsy manafoana ny fiezahantsika koa zany sanatria tsy misy kristianina kamo hivavaka zany raha tena kristianina izy, tsy misy kristianina mahidy tanana amin'ny asan'Andriamanitra, tsy misy kristianina mafotsy amela heloka raha tena kristianina marina izy, tsy misy kristianina tsy hanao zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara raha tena kristianina marina izy. Eketsika fa zava-dehibe ny asa, eketsika fa zava-dehibe ny fanoloran-tena sy ny fanompona, fa zany rehetra zany dia vokatra ateraky ny finoatsika, ateraky ny fanoloran-tenatsika, ateraky ny fahatsapatsika, araka ny tenin'ny Abakoka manao hoe ny marina no velon'ny finoany. Miarako malala taonjato fahaika amby roapolotsika, taonjato zay iainantsika ankehitriny de taonjato mahavalalanina ny finoan'ny be. Mahavalalanina amin'ny lafiny hoe betsaka ny manozongozona, tena misy ve Andriamanitra, tena mahavonjy ve Andriamanitra. Dia eto ry afaka malala mamaha ny fanontaniany Abakoka, ny marina no velona amin'ny finoany.
ry havako marina isika na ny marimarina kokoa no hamarinina isika. Io Paoly manao hoe efa no hamarinina isika, dika ny teny hoe no hamarinina de izao tsy natioratsika raha isaino azy zany hoe natiora, tsy toetra tonga ho azy ao anatytsika, tsy niara-nisy tamitsika no hoe marina isika, tsy hoe voateraky tsika de marina, tsisy an'zany fa teraka arytsika ho ny filazany Isaia, filazany Davida azy eo amin'ny salamina, teraka tamin'ny ota ka mora mivily, mora mani, mora manao ratsy, ary fantatritsika zany fa ny olombelona rehefa tsy eo amin'ny tompo de mora mieritreritra ratsy izy, raha misy zavatra tsara sy ratsy eo de ny ratsy ny tadidiny, mora mivily manao ratsy hoy Davida, mora mani. Raha ohatra ka misy zavatra mitranga negativa sy pozitiva de negativa ny fidin'ny olona kokoa, ary rehefa miresaka ny olona de zao negativa ny zavatra resahan'ny betsaka kokoa noho ny pozitiva, ny ratsy ny eritreretin'ny betsaka kokoa noho ny tsara, ary rehefa misy zavatra fihetsika anankiray mitranga zao tsy lay tsara ataon'ny olona ny tadidy fa le ratsy nefa mety kely, raha manao tsara folo le olona fa ratsy anankiray de adino le tsara folo fa le ratsy anankiray ny tadidy, mora mivily manao ratsy izy hoy Davida satria teraka tamin'ny ota. Davida mamaly an'izay fanontaniana indray hoe nahoana ary ny olona de mora manao ratsy, mora mieritreritra ratsy, mora mivily manao ratsy, maninona? De Davida no mamaly an'izay fanontaniana zay hoe satria izy teraka tamin'ny ota hoy Davida, tamin'ny alalan'ny ota nahaterahany de zay. Fa na inona de zao toetra ny olona kehitriny ho tsika teo no hoe mora mivily manao ratsy, toetra ny taonjato fa raiky amby roapolo zany. Inona ny vali teny ambaran'ny Abakoka mpaminany, zava-dehibe ny finoantsika ry havako, ny marina amin'ny finoana no velona. Ny Papa Jean Paul II ry havako de ndray maka nanao toriteny, nanao hoe momba ny hoe ny zavatra mitranga na hoe inona no voiziny taona iaina, taonjato iainantsika am'izao andro ankehitriny zao. De nazava izy manao hoe na dia eo aza ny fandrosoan'ny siansa, na eo aza ny ataontsika hoe fandrosoan'ny fahalalahantsaina, ny fahazavantsaina, miaina amin'ny antsoiny hoe vanim-potoanan'ny post-modernisme tsika, na ny modernité sy ny post-modernité isika miaina an'izany tsika hoy Jean Paul II, fa izao nefa ny manalokaloka mandrakariva ary hitatsika ny fiainantsika isan'andro fa kolotsaina ny fahafatesana, ny zavatra betsaka hitatsika tsy arakaraky ny famirapirata ny zavatra mitranga ozy fa zao manaloka atsika mandrakariva ny civilisation na iainantsika kehitriny, ny kolotsaina ny fahafatesana. Ina ny tiany tenany hoe kolotsaina ny fahafatesana? Mazava be mihitsy ny ambarany hoe kolotsaina ny fahafatesana de ny kolotsaina ny fakahalana, ny kolotsaina ny fandravana, ny kolotsaina ny tsy fieritseretana fa tsy ny tena ihany, ny kolotsaina ny tsy fieritreretana ny hafa, ny kolotsaina ny fieritreretana hoe ny tena ny tsara indrindra, ny tena ny mety indrindra fa ny hafa de ratsy, ny hafa de tsinitsinina sy ny tahaka zany, ary kolotsaina ny mola amin'ny tsara mihitsy aza, manao hoe enao tsy tsara fa za tsara, enao ratsy enao mifototry ny fahavoazana, iza fototry ny fahatsarana, ary dia kolotsaina ny fahafatesana zany satria kolotsaina ny fakahalana, kolotsaina mivoy fisarahana, kolotsaina mivoy fifamonoana, kolotsaina mivoy fitiavatena isan-karazany. Raha mijery eny eto Madagasikara isika de mahita fa toy ny zavatra mandeha ho azy mihitsy isan'andro anao de maheno hoe hoay to nisy zazavery ndray ony, hoay to nisy asamoreny zazavery reny raha hita ihany rehefa aveo, de misy de ahitanao hoe vonon'olona, de ahitanao hoe herisetra, ahitanao hoe vakitrano, ahitanao hoe olona manao herisetra amin'endrika maro samihafa. Tsy Madagasikara ihany zany, hitatsika ty Afrika mananontanina ny ady an-trano, mananontanina any Europa misy ady avanim-potoana ankehitriny, voaingana kely ny olona misy maty an-drano, filin-jato maty an-drano, kolotsaina ny fahafatesana. De hoy ny epistilo any Hebreo, hoy ny taratasy nosoratany Famolaniny Abakoka eto miteny amintsika manao hoe ny marina amin'ny finoana no velona, na ny marina de ho velon'ny finoana. Ao anatin'io kolotsain'ny fahafatesana io de zao ao miariarin'ny fahaveloman'ny olona manana finoana. Zay mahatonga ny Abakoka natao hoe
lay rain'ny fitsanganana amin'ny maty, lay rain'ny fijoroana ao anatin'ny fahafatesana. Re afako mipino ve, ny kristianina ve, enao ve nataon'ny tompo Jesoa hitondra fahavelomana ao anatin'izany fahafatesana manodidina rehetra zany. Tsy hoe kisendrasendra tenin'ny Paoly manao hoe mitsangana amin'ny maty, zany hoe miala amin'io fahafatesana zao tontolo zao io, lay fahafatesana ateraky ny fitiavatena, ateraky ny ota, ateraky ny filana, ateraky ny lafin-javatra maro samihafa, de mitaona antsika Paoly mitsangana amin'ny maty. Afako malala mamarana ty mofrainty atsika eo amin'ny toko fahatelo. Hoy ny tenin'ny Abakoka manao hoe fa na de tsy mamotsy ny aza ny aviavy, tsy misy vonony voaloboka, na de mahadiso fanantenana aza ny oliva, ary tsy mahavokatra hoanina ny sa, na de vonoiny aza nondra ho amin'ny vala, ary tsy misy omby ao am-pahatra, nefa izaho dia mbola hifaly amin'i Jehova ihany, sy ravoravo amin'ny Andriamanitry ny famonjena. Jehova tompo no tanjako, ary manao ny tongotra toy ny an'ny diravavy izy, ka mampandeha ahy any amin'ny avonako. Le avako malala, na inona tsy fahatakarantsika, satria olombelona saina isika, olombelona manapetra, de nandray tsy takatsika ny zava-miafin'Andriamanitra. Hoe nahoan'Andriamanitra de mbola betsaka ihany faharatsiana, mihaino vavaka ve ianao? Efa nitalao taminao zahay, hoe manafana amin'ny ratsy, mbola betsaka ihany faharatsiana, manjaka ihany faharatsiana, miasa ny fiangonana, mitory ny filazantsara, mitalao zahay mba ho afahanao amin'ny fahantrana, mitalao zahay mba afahanao amina herisetra. Nefa raha mijery ny firenena izahay de toatra ny latsaka ao anatin'ny lavaka hitsikitsika ny fahantrana, ny fahasairanana, ny tsy fifankazahoana, ny fifampiandanina, to latsaka ao anatin'izany ny fiarahamonina misy anay, na iza misy anay. Dia Abakoka mamaly manao hoe eo anoloany zany zavatra rehetra zany de izao, azany amin'Andriamanitra napetraka ny fanontaniana, fa mitenanao manam-pinoana ve ianao sa tsy manam-pinoana? Fa raha manam-pinoana ianao Abakoka de izao, zany rehetra zany tsy olana, tsy olana zany. Ny olana tsy any amin'Andriamanitra hoe Abakoka, fa ny olana any aminao. Manam-pinoana ve ianao sa tsy manam-pinoana? Raha manam-pinoana ianao Abakoka de izao, ny marina ho velon'ny finoana. Ary efa marina no velon'ny finoana de izao, na tsy mamotsy ny azy ny aviavy, na tsy misy vony aza ny voaloboka, mahadisy fanantenana ny oliva, sy ny sisa rehetra de izao, ianao mbola hifaly amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra mitanjaka. Ivavaka isika. Tompo misoranao zay no ny amin'ny faminaniny Abakoka mpaminany zay mbola mety efa aminay avaam-potoana ankehitriny, manafatra anay fa ianao no tanjakay, fa na de tsy mamotsy ny aza ny aviavy, na dia tsy misy vony aza ny voaloboka, na de mahadiso fanantenana aza oliva, tsy mahavokatra hoanina ny sa, de izao iravoravo aminao Andriamanitra zay, hifaly aminao Andriamanitra zay, na tsy takatry ny sainay mihitsy aza ny fomba fitondranao, na dia tsy azonay aza indraindray ny dikan'ny zavatra mitranga, de izao hifaly aminao lalandava zay, satria ny marina amin'ny finoana no velona. Tompo, ataovy miorina amin'ny finoana anao zay, ataovy miorina amin'ny fahatokiana anao zay, aza velanao angozozo, aza velanao kivy, aza velanao ketraka, fa tehirisy Tompo amin'ny finoana, am'izao ady sarotra trehana isan'andro, amin'ny herisetrany zao tontolo zao, de mivavaka izay Tompo, ataovy mitoetra amin'ny finoana, maiza naiza misy anay. Vavaka izay Tompo ho an'ny tanindrazanay, hitanao ny fahatrana, hitanao ny fahasairanana, hitanao ny herisetra, hitanao ny fifampiandanina Tompo, mamindrafo amin'ny firenena ianao, amafiso ny finoan'ny mpino, amafiso ny finoan'ny fiangonanao, mba ho marina ny fiangonanao ny teninao manao hoe raha ny olonao zay nantsona amin'ny anaranao no avy anetry tena ka hivavaka, de hiaino ianao any an-danitra ka hamelanelony ary anasitrana ny taniny. Sitrano ny taninay Tompo, noho ny finoanay sy ny fahatokinay fa tianay ianao, mamela heloka anay ianao, manasitrana anay ianao, de manomboka ny herinandro Tompo anatin'ny
herinandro raha andro talata laroby zao dia mafiso ny fanoloran-tenanay toetra mandrakariva ho amin'ny mahavavolombelona anay, misaotra Jesoa, amen.